Baoulay vous présente Nouvel arrivage chez Baoulay. Réfrigérateur Hisense. Produit de grande marque et première qualité. Hisense. Garantie 12 mois. Baoulay, toujours meilleur. Midona amin'ny kalo, ny oranko avy, miafana kely ireo olo manavy. Ny fanantenany fa ho mando ny tany, ho tonga ampitony ty masotomany. Ny fody izy ty, ny fosaratiandra. Anomboka kosa, isento mangina. Andefa ny sento amaky ny fona. Ampita ao atsofon'ilay tsy anoloana.
dia miarabanao ihany koa mpanaraka ny fandarana Coulisse TV miarabanao ihany koa ao amin'ny zato teboka reo satria ianao no azo tombony androany horotsirotsinay ao amin'ny kalon'ny fahiny ianao ny ireo kalon'ny omaly miaraka mitarika rimbosa miarabany Kristina miarabany andro miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa amin'ity anio ity raha tamin'ny fahazazana andro tamin'ny mbola kely dia mienoeno angano rehefa somambisamby androandray ao anatin'ny Coulisse TV eno ny kalon'ny merina tonga soeto aminay miarabanareo rimbosa sy lidy sotra betsaka miarabany Kristina miarabany andra miaraban'ireo mpijery sy mpiaino ny télévision sy ny radio plus faly misaotra aloha ny TV plus ny radio plus nandray anay rimbosa eto makasitraka tofoko makasitraka kalon'ny merina gadona bagasy tao amin'ny tarika ataoma tamin'ny taona 2020 no netombohan'ny zareo reto zany hoe ny mpikambana tsirairay aby zany tao anatin'izay tarika atao amin'izay mba tantarao anay hoe nanahoana ny fifankahitana atao amin'izay tarika atao amin'izay ia ny fankahitanay dia ny akatso moa zany ny akamaroanaireo dia ataoma mainty milaly daholo 5 taona lasa zay teny akatso niaraka nanao nanangana nitondra ny hiratranay ny fetsonay azy teny akatso teny ambotsaina za zany mbosa dia prosy misolika amin'izao fotoana zao dia Eugène topokila Eugène dia izay rehetra reo tao lidy tao tateorinako ho avy eo geba ho avy eo teo hitanareo teo girara hitanareo teo dona samy tao amin'ny atome madolo ny izahay reo mivady koa tao amin'ny atome tao mifankahitana zany dia raha nandeha teny ny fotoana tamin'ny taona 2020 niaraka tany amin'ny atome mainto milaly tao arin'izay nefa tany amin'ny taona 2020 tanoandray dia tao anatin'ny tarika solika ary tamin'ny taona 2027 no tena niforona sy tafapetraka ny tarika rimbosa fantanena manitikitika hoe inona ny anton'ilay hoe ny savidianana sy ny ovaovana tarika nandritran'izay fotoana lavalava izay ny zao zany atoma moa zany tambola mpianatra association théâtrale et artistique des universitaires de Madagascar dia rehefa tsy vita ny fianarana dia mijanona ianao miala eny akatso dia tsy atao matsony dia no niverina zay rehefa avy eo mifankahita dia nanangana ny solika zany ofolo voalohany tamin'ny solika dia tateoriana 20-30 ary zay indraindray tao anatiny dia aleo mba miparitatra aleo mba hitarina ny ambaindayan'ny mpanao kalon'ny merina mpanao dray kalon'ny fahiny dia zay nitsanganany ny rimbosa 15 taona lasa zay raha hitotika kely atao amin'ny lidi hoe nanahoana no fahitanao an'izay hoe niovaova tarika efa tao amin'ny atoma solika rimbosa ankehitriny nanahoana ny fizotran'izay fivaovana tarika zay izay mihitsy ny tomboana tany amin'ny atoma le hoe manaparitaka ny hiratra anainy dia fomba faminaparitahana ny fijeriko azy za manokana dia mahita hoe raha misy tarika maromaro ny forona ny paritaka nanaparitaka ny hiratra anainy izay zany ny tena zava-dehibe mba ho fantatry ny olona bebe kokoa ny hiratra anainy satria raha hoe atoma tamin'ny andron'ny atoma dia hoe namongatra ny hiratra anainy ary vitsivitsy ihany ny vita tamin'ireny ankehitriny efa manjatony maro zao no miparitaka izay no mahatsara n'le hoe nisy tarika ny forona hatrany hatrany izay fiparitahan'ny hiratra anainy izay dia mbola ho vetsovetso ny tarika rimbosa itsika ny tokantrano any ao anatin'ity hira manaraka ity Nascerani, rifu mandado,
lalao zereo diandro mifoka ny aizina dia lasa voaroka kinanjo manjomona ianefa fa izany no fomba ny tany mipoka ny aizina dia lasa voaroka kinanjo manjombona ianefa fa izany no fomba ny tany sikanaory tsy dia fara tsy dia fara idiny akory ny ifota fasarakiany no aka pitomany na manany sikanaory fara tsy de fara idiny akory ny ifuta fasarakiany no aka pitomany tikuni arena amunuku tena kanefa neizani tenuya nawiani nifuna ifuta fasarakiani no aka pitomany. Mbola tafaverina indray tsika eto amin'ny Coulisse TV miaraka amin'ny tarika Rimbos amin'izao fotoan'izao dia miaraka amintsika indray Igeba sy Lidi. Fantaniana indray Igeba hoe nanahoana ny fiarahanareo tao anatin'izay fotoana lavalava izay indrindra miaina an'izany hoe kalon'ny merina izany. Miarabanareo menata aloha amin'izany. Ny tiako hazavaina sary tena anankiray omeko anao. Misy natao hoe tsiry manome ny faka, faka manome ny tao, tao manome ny vo manome ny raviny. Ny tsiry dia ny tantara-tsangana. Ny
faka dia ireo hira nandravaka ny tantaratsangana ka niraisiny tamin'izany hoe nakarabe manatsoa ny sisa dia ny tao dia iriariako eto fa ny atôma no atao azo lazana hoe tao dia io indray a ny sandraka nanome tao nanome vo nanome ny ravina ka hatramin'izay ka hatramin'izao a le tao tsy mety malazo fa any nitarika solika na any mitarika rimbosa natarika hafa mbola ao foana ny herin'le tao le hoe mainto milala zany zay ny tiako ambara aminareo menada matetika koa manko geba tony hira ataonareo tony a matetika ataontsika hoe chanson théâtrale somary misy pièce izy tony a raha hoanareo kosa hatramin'izay tarika atao amin'izay ve ka hatramin'ity rimbosy ity mbola tsy nisy an'izay tao anatin'ny tarika mbola tsy nisy hoe hira tsisy ny hirany nataony nany atao amin'ny atôma natao amin'ny mbosa na tamin'iny hatramin'izay dia tsy maintsy nitsoahana atao anaty tantaratsangana pièce théâtrale natao koa tantaratsangana mandry izy mantsy hoe mandry atsoratra fa ny tantaratsangana izy lalovina ambony sehatra tamin'ny andro nakarabe manatsosy ny sisa ka ny hira nandravahana an'ireny tantaratsangana reny a reny ny kalon'ny atôma tamin'izany dia mbola tohizy ny tarika ankehitriny a ny solika ny rimbosa sy ny sisa somary totika kely atao amin'ny lidy indray a raha hoe ao anatin'ny tao anatin'ny tarika maromaro ihany zany digany lalovan'ny tarika tanindrian'izay fotoana lavalava izay manahoana ary inona ny tena fifampifehezana misy ao anatin'ny tarika inona ny tena mahatamananao ao anatin'ny tarika raha inonao manokana zao no antaniko za manokana aloha dia ny tena hoe mahatamana dia ny fitiavana le hiratranay zay aloha voalohany indrindra satria efa nitezany ray aman-dreninay tamin'ny hatramin'ny fahakely tao anatin'ny hiratranay zahay raha makany atokantranonay zao nareo dia mbola mahita an'ireny disque 78 tour reny avo dia avo zany hoe marobe dia marobe ao tokantranonay navelan'ny ray aman-dreny mety ilain'ny radio plus mihitsy zay ay maromaro any an-trano dia afaka mandroso any radio plus mijery sy mifantina zay ny voalohany a dia ny manarak'izay koa le fifehezana ao anatin'ny tarika mihitsy zany mampisitona ny tena hijanona ao anatin'ny tarika satria ao aloha zany a dia misy ny eo amin'ny famerenan-kira na ny fianaran-kira tsy ataoko hoe hira vaovao fa hira efa tonta be tany aloha no ianarana ho aseho ambony sehatra na ho atao anaty raky-hira ny famerenana an'ireny a dia tena entitra dia entitra ao anatin'ny tarika misy imbosa moa zany tena mampianatra ny feo efatra mihitsy ao anatin'ny tarika hatramin'ny feo voalohany, ny feo faharoa, ny feo fahatelo, ny beso dia ireny ahitana hoe misy fahamatorana be ny famerenan-kira ao anatin'ny tarika zay aloha tena hitako hoe manintona mihitsy hijanona ao anatin'ny tarika tsy manao kitoatoa fa miaino ilay teo aloha dia mianatra avy amin'izay fampianarana entin'ny bosa ary ny fahatelo mba manana no entiny koa lay olona manokana amoaka n'le hira zavatra telo zay zany no ilaina dia hita ao anatin'ny tarika izay zavatra izay anisan'ny mpitondra tena ao anatin'ny tarika rimbosa anisan'ny koa afaka manazava an'izay hoe rimbosa mainto milala zay raha hoanao manokana geba inona no antony a na sarika anao hoe ela ny itsaroana natao anatin'ny tarika rimbosa zay hatrany amin'ny atôma tsotra ihany tovitovy daholo ihany a ny faniriana tambola voanianatra teny akato zay tamin'izany teny ambotsaina dia samy tia kalon'ny fahiny dia nitao amin'ny atôma mamony tena anisan'ny mpikambana voalohany tao ary tsy alavaiko tsony ny zavatra nytantaraim-bosa tao momba an'izay dia avy eo samy vita moa fianarana dia nandeha niparitaka dia mahatsiaro zay nge le sary teniny meko tao le hoe misy tsiry nanome faka nanome ny tao dia io tao io a dia io ny atôma avy eo daholo ary mbola averiko ihany a iriarianay mihitsy a iriarian'ny atôma mihitsy fa avao no sandrahaka daholo ireo tarika tanora zay ary zay derana manokana manao kalon'ny fahiny sy hiratranay ny rehetrarehetra reny a ary matota mana ny tena mbola hafa mihitsy kely fanany hira kalon'ny fahiny ngamba ianao gaga ny hira nga manam-panahy tompoko ny hira ary ny fanahany reny hira ao anatin'ny tantaratsangany reny dia hafa mihitsy fa tsy le hira mandehandeha fotsiny a na ny feony na ny tonony a dia amiteniteno azy mihitsy a manam-panahy le izy hoy a zay ngamba ny tiako lazaina ary zay mahatamana ao a hatramin'izay za mahantotro zao a za zao fa 5 taona latsaka 30 a mbola ao foana
mbola hitondresadresaka tsirika rehefa avy eo tsiry faka tao miaraka amin'ny tarika rimbosa eto amin'ny Coulisse en TV sy ny Radio Plus. mbola miaraka aminay hatrana anao tao anatin'ny fandarana Coulisse en TV miaraka amin'ny tarika rimbosatrany eto anilantsika eto ndraiky Kristina misy any tojo dia misy any Mimi miaraba anareo
resaka kely tsika itojo hoe manao ao zany hoe rimbosa mitaizy zany a satria manko a matetika ny rankalo fahiny tahaka izao a tsy de mahaliana ny tanora intsony tena tsy de mahaliana ny tanora intsony a ianao nefa tena ataontsika hoe voaeritrerony mbola voatanora ohatra ny Kristina ihany inona ny tena narisika anao tena hoe hiditra ao anatin'izay tarika rimbosy zay anao ny gadona fahiny a ny gadony ny zavatra efa lasa no voizinao a o apotranao a ataontsika hoe gadona zany a sarotra be no ahenona anazy ankehitriny. Ya tena sarotra ho an'ny tanora tokoa aloha ny amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe bagazy ny kalon'ny fahiny antony maromaro mahatonga an'izay ny voalohany aloha le fomba hitenenana azy mihitsy tsy mahasarika ny tanora le hoe fahiny za zao rehefa misy mahita le hoe mira ny kalon'ny mierina ohatr'ireny de hoe fa ilava efa 50 taona efa 80 taona zany hoe efa antitra zany de zay le any amin'ny fitenena zay zany a efa mampiamatra ny tanora zay ny antony le hoe raisiko ny sehatra bagazy hoe hitenena azy mihitsy hoe bagazy de tonga de midona kokoa anaty izy hoe gasy aho zany de eo zay aloha voalohany faharoa ny olona ihany koa zany a tena tsy mandeha amin'ny ny hainao manjery ny reny karazakira reny mahalana vitsivitsy no mandefa azy ary isaorina nareo ny radio plus tena mandefa an'ireny fa reny zany anisan'ny ihany koa mitaizan'ny tanora mba hankafy an'le hira fa ny tena fahatelo anatin'izay le hoe mitaiza zay maro ny efa nianatra ihany ny tena ary ny hira raisiko hoe klasika sy ny karazany ohatr'ireny fa rehefa natsiary hoe tia gadony ty gasy aho de io zany de zay namparisika kokoa hoe aleo ianarana le izy de tao amin'ny sehatra bagasy moa nianatra ny ampianatra ny drisitra 5 taona zay mbosa de zay zany hoe taizany tao amin'ny bagasy de rehefa vita moa afaka fanadinina de niakatra ao amin'ny tarika avy eo. Itodika kely ato amin'ny mimia anisany nanamarika ny tarika rimbosa namoana ny volume 1 ny kalon'ny mierina ny rimbosa Antananarivo ary ny volume 2 ny rimbosa atao mainto milaly efa atao anatin'izay fankalazana ny 10 taona izay raha amin'ny hevitrao manokana dia manahoana ny ako ny ty tarika rimbosa ity raha mahavita fampisehoana nareo ohatra. Misaotra anareo amin'ny fantaniana ary miarabaraty koa zany ny onjapeo anareo sy ny TV plus ny fampisehoana nataonay zany tsy tena hoe zavatra goavana be fa efa manomana zany zay ankehitriny ao anatin'ny 15 taona fa ny zavatra hitanay dia tena hoe mandeha be le fitadavan'ny olona ireo zavatra nataonay ireo ary tsy hoe ny olon-dehibe ihany ny tonga mijery fa na ny tanora na ny ankizy koa ary satria eo amin'le fampianarana piano atao amin'le sehatra bagazy zao dia mahataona ny olona be dehibe koa zay ngamba le hoe rimbosa mizara no tonga ny reto rakikira reto dia nanjary afaka nanatona anay bebe kokoa zany ny olona manontany hatrany ivelany hatrany any alavitra any dia manafatra aizany ahitana an'io rovina indray misy ohatra mandodina mihitsy ary zay moa zany tsy dia afaka firy amin'le sambola ny asa daholo teo fa dia zao zany tena hitanay hoe noho ny afaka namoaka andreo zay dia tena mila le olona ary tena mila mamoaka be dehibe zany zay dia zay moa ny tanjonay amin'izao fotoana izao. Tena mampanontany tena koa ma Kristina hoe miresaka ny tarika rimbosa hoe bagasy rehefa tena jerena nefa ohatra misy loko européana ihany le ataontsika hoe bagasy kalon'ny fahiny izay atao maninona tsy tonga dia tany amin'ilay tena hoe bagasy ohatra n'ireny manao hira gasy ireny no ny sehatra ny idirana fa tsy ataontsika hoe kalon'ny fahiny mbola miaraka amin'ny piano orga fa raha ohatra hoe bagasy tonga dia vali accordéon marobe tambola taloloha mbola tsy naheliny gadona avy any ivelany teto Madagascar efa nisy ny vakotrazana sy reny hiragasy reny efa nisy reny teto avoatany fa rehefa tonga ny piano voalohany teto Madagascar ny tena hoe nanomboka ny roborobo zany lay famoronana an'ilay bagasy dia fataty aoriana moa zany ny naheno ny mozika avy any ivelany dia nijanona teo any le gadona
misy kadona manokana mihitsy ny bagazy fa nakaloko kely izy ny hira vahiny fa le fanahin'le toniny sy fanahin'le fekira ao anatin'le hira dia mbola malagasy tanteraka mihitsy dia ao anatin'izay mihitsy ary zao no ezahana amin'izao fotoana zao a mba anoratra ho naoty na solfa na solfège a reny bagazy reny na ny piano zany na ny ho an'ny mpihira mba hahafahana hoe manaparitaka azy a tsy ho antsika malagasy rery ihany satria vakomanitra ho antsika io fampahafantarina ny any ivelany ihany koa hoe manana an'izao gadony zao zay hito Madagascar fatafiditra ihany ny européenne misy ao anatiny zany fa le aingam-panahy ao anatin'le hira le fanahin'le hira zany a tsy tafapetraka zany hoe gasy ana malagasy izy raisiko zao ohatra le double accent teo a tsy ny gadona nintsy hoe le bagasy le mandringa moa ny hitenenana azy fa ka rehefa 3 temps tsotra izy iny a kanefa ao anatiny tena misy hoe aina malagasy mihitsy ny mihirana azy ao anatin'izay ya saika anampy a tamin'ny 4 niditra teto ny piano dia miaraka amin'ny piano zany a ny kolotsain'ny avy andy tamin'ny andron'ny Andrenara Tinarivo dia tena nanoratra opéra mihitsy ary napihira imaitsoanala dia tena opéra dia misy koa moa ny opérette ny zavatra kelikely kokoa zany tena nahitana taratra n'izay fiavininy avy any velan'izay ny firosany avy any velany fa araky ny teneny totsy teo a le aingam-panahy ao anatiny le mahabagasy mibagasy na dia tsy le rehefa mandringa 5-7 ary a dia miavaka e tsy azonao hoe tena ampitahina amin'ny zavatra any velany zany tena le gasy a gasy foana mihitsy hita mihitsy ny andro hoe tena voataiza tao anatin'ny bagasy sy ny fiarahana amin'ny tarika rimboso tojo a fa mialohan'izay mialohan'ny toizany resadresaka dia anolotra iray indray ho any any tokantrano any ny tarika rimboso. Nouvel arrivage chez Paolai. Réfrigérateur Hisense. Produit de grande marque et première qualité. Hisense. Garantie 12 mois. Paolai, toujours meilleur. Siarito mati katingo ambara Fulusini evini laifa yenreni Terhajani anzani sesava kendeni Fitiavani neni awanati nifuni Tanilani neni naifuma nandaza Nifuni nisaini timeti misafa Ineni nieni nimirana lava Nisana kayenri Nisana kadala Sami malala Fitiavani mati fititi barua Kamiana kareni amini sua Fitiavani neni fititi manuva Nazarani sana kayenti manuvo Fititi batula nizava mitula Fititi nivadi
kayendi mandovo fititsy mbatona ny zava midona fititsy mivady katsy mba mirona Nefani babi irareno malala ni amafny akambotina kavary namakanive rehefa tsy mifandraky reo ty zany ray olona asa manody mihitsy dia novejovejoy ny tarika rimbosa indray tsika tany tokantrano anty na zay ary teto nahazo fiany hoe fa miaraka amintsika mitondraisadresaka miaraka amin'ny rimbosa sy mimihy izy mivady mihitsiny a no miaraka amintsika amin'izao fotoan'izao manahoana le fiarah-miasa ao anatin'le tarika raha hoe saminareo mivady inona no zavatra mety hoe mahasarotiny ianao ary manahoana ny fifampitondranareo ao hoe mbola mpivady tsika atao anatin'ny tarika sa hoe rehefa ato dia mijanona aloha ataontsika hoe ao anatin'ny fonteny zay resaka izay resaka tokantrano izay tsy aloha aloha tomboka amin'le hoe famerenana hoe manahoana za mamerikira amiko mpampianatra mpanetana tena mazana tena sarotra zao mahasarotra azy voalohany indrindra aloha ianao tsy maintsy ianao aloha no mikaroka hira taloha indraindray le zavatra enonao zara fa eno
dia tsy maintsy mikaroka zany ianao dia fa azonao le izy a ianaranao ianao aloha ianao ampianatra dia rehefa hainao zany ianaranao daholo na fitendrena na ny feo voalohany feo faharoa feo fahatelo fomba fitenenana fomba fanononana an'le hira zay ianao vao mampianatra an'le mpihira dia rehefa anao an'le mpihira ianao rehefa eo am'le mpihira indray ianao a dia olon-dehibe reo samy mana maizy azy tena zay le ke sarotra eo satria reo koa mahafantatra an'le hira dia tsy maintsy misy foana zany ohatrany hoe antsy zany misy fa ty any ty olon-dehibe fampiteny kotsy zay hitany andro tsara dia eo sarotra eo tsy maintsy mandresy lahatra zany ianao hoe zao mahatsara azy satria zao a mampiavaka koa ny bagasy dia le angola ny angola dia le hoe fanehoanao a ny aingam-panahinao amin'le hira fanononana ny hira dia le hira zany nefa tsy azo orianao voalohany indrindra aloha ny bakira ny refikira iny tsy azo oriana faharoa tsy azo elanao koa ny mozika an'le hira le melodia fahatelo a tsy azo orianao koa indrindrindrindra ny tonikira satria io no mitondra n'le afatra taka nitondro zotra ihany zany raha ao anatin'ny tarikarim-bosa zotra hafa kely eny zay le atao hoe hira manara-penitra zany zay aloha mifenitra fa rehefa aveo indray a le angola le ahoana fomba fanehoanao ny aingam-panahinao mira zao zay ny hoe double centre eo fa raha mira an'izy zay zao indray a tsy dia teny ho zay loatra le izy na ho an'ny mpitendry na ho an'ny mpihira mety miova kely zay le hoe angola samy manany azy dia le mpihira taloha raha mihaino le hira ianao mandeha le voalohany a dia zao mifirahany azy mamerina ninihira iny izy ao anatin'le kapila ihany a afa ndraiky io mifirahany azy zay le angola matetika koa manko Kristina raha mamerina ny tsy haikelintsika raha tany aloha be tany a nisy an'ireny kalon'ny fahiny reny dia matetika ataontsika hoe hira indraindray a mamely ny mpitondra fanjakana indrindra moa tamin'ny andro vazambo indraindray a resaka tena fitiavana indraindray resaka ohatrany hoe mamohy fo zay tafiditra anatin'ny resaka fitiavana ihany raha amin'izao fotoana zao kosa ny tarikarim-bosa mety ohatrany ahoana ny ataontsika hoe style aloha ataony mimira ovaliko ngamba fa mbola meme mbosa le fikarohana atao zany a mbosa moa zany mikaroka ary mampikaroka satria zay rehetra reo a dia samy manana zavatra efa nilovana sy anetrano mihitsy zany dia mitatra be zany a le sehatra karohanay tsy mijanona ntsony amin'ireo efa fatadaza fa tena mikaroko zay ary arakaraky ny zavatra angatahany olona koa zany ohatra zao nalirakoto fringa dia efa irainay na dia tafara taty ary satria hitanay hoe ao anatin'le bagasy foana miteny amin'ny fonay a miteny amin'ny foniny olona mijery a dia mitatra be zany a le zay koa taloha nanao hiragasy mihitsy koa zay nampianarina nanao hiragasy zay miezaka zany zay a ataoko hoe manitatra ny zavatra mety ho voafehanay amin'ny lafiny hira zany fa le nytenen'ny Kristina teo zany le hoe manahoana fiaina tokantrano amin'izany hoe ao anatin'izany hoe samy mpihira zany a dia mbosa aloha zany a mijanona ho lehibe anay foana satria izy ny tena mifehy an'le izy ary izy rery koa mitendry dia le fomba hirana moa samy manana ny aingam-panahiny rehefa verimberiny eo le izy any tena mandresy lahatra hoe ny azy ny tsara na dia efa aikainay ara zany le izy a dia mihamatotra kokoa rehefa hiverimberenana za moa zany nanana an'le tombontsoa satria ao an-trano ny piano a dia mamerina foana fa tsapany ihany koa rehefa vizana anatin'ny tarikarim-bosa feo fafiriny tazomina zany feo voalohany zany feo anankiroa zany zay zao ny feo voalohany eo a izaho sy gety a ilidy feo faharoa dia satria ao an-trano a dia za zany mianatra ny feo voalohany fa rehefa tsy tadididim-bosa le izy dia za koa hoe tohatran'izao le feo faharoa tohatran'izao le feo fahatelo tohatran'izao le beso dia mifanampy eo zany tsy maintsy mifanampy tsy maintsy mihainao le hira foana kotsiny ianao mba ho tsara mba tsy voavery fa verina kely amin'le tenin'ny andro teo a momba le hoe afatra ao anatiny raha mirany ianao zao ny ray fodenala fantatrika tsara fa tamin'ny fanjanahantany a ny voanjo ny kolona atao hoe fodenala fa raha ankehitriny ary zany mbola mitohony zany sa tsy marina zany mbola be dehibe ny fodenala eto amintsika raha mira zao anao hoe avisika ifamela hira taloha zany fa tsy mbola mitombona ve zany ry andry amin'izao fotoana zao be dehibe zany ka le zay foana le afatra
maninontsika taloha maninona ny vazaha taloha efa nakalaza izy raha diso fa efa-jato taona ny baka na tsy taditony izay maninona atsika tonga dia tadiavina rina satria ve tamin'ny 770 tanoany tsy mety ny zany maninontsika mandoro asa raha mba tsapanareo zany a tamin'ny taona 70 zay nanao anisan'ny nanao clip voalohany tao amin'ny télévision mahay tsy hitany naleny doro maninona atsika tsy manana tsony ao amin'ny radio a ren'le tahiry nahira sy namany reny may dorana maninontsika ny rovo doratsika satria amiko a tsy manana le toetsaina amin'ny tahirytsika tahiry avy amin'ny fototeny hoe tahiry a zavatra volena tehirizina za ao anatin'ny semence ao anatin'ny tahiry tsara dia izay ny tiana ampitaina amin'ireo tanora ireo hoe mahaiza amin'ny tahiry a mikajiny any teny eny ary mbola iresadresaka itsika diva maraparana fa manasa anareo mivady indray an'olotra iraona any atokantrano any miaraka amin'ny tarika rehetra ao anatin'ny rimbosa ty iray ity eto amin'ny Coulisse TV. Nao atsika manaraka ny radio 100.2 na ny Coulisse TV dia inona fa nahazo ny tandrifiny tsirairay tao anatin'iny hira iny nahazo hafatra iresadresaka ihany itsika ao anatin'ny miaraka amin'ny rimbosa ao anatin'izay resaka hoe tononkira izay alohan'ny idirantsika ny amin'ny fanaovana fampisehoana misy ny tononkira ataonareo mirakitra hafatra araka ny efa voalazanareo manahoana ny fahitanareo zany ny hira amin'izao fotoana izao hitanareo ve hoe latsa-danja sa hoe ambany ny raha ataontsika amin'ny teny vahiny hoe ambany ny voany mihoatra ny hira sy ny kalon'ny fahiny teo aloha mbola araka ny hevitrareo ve hoe mety ho voatazona ho kalon'ny fahiny koa ny hira amin'izao fotoana izao afaka 10 afaka 100 taona no any
tsy haiko aloha fa afaka 10 taona tsy efa nikaiky ny 200 taona any fa zao ny hitako aloha ilaina taizana dia mbola kely ny ankizy eo anatin'ny bagasy raha tiatsika izy anana ny maizy azy akafy ny tanin-drazany ampianaro izy aloha ny tenin-drazany fa sarotra amin'ny ankizy no tia tanin-drazana nefa ny tenin-drazany ary tsy hainy raha hoanao ve zany tsy tia voatery hoe kalon'ny fahiny ampianarana ny ankizy raha hoe bagasy zao aloha ka afaka mianatra hira gasy ny ankizy afaka mianatra hira gasy ny ankizy afaka mianatra vakodrazana ary zany no tokony atao azonao le kolotsaina zany tena tokony volena sy kolokoloana dia ray zay dia faharoa ahoana koa ny tiavan'ilay ankizy ny kalon'ny fahiny na mozika tsara za tsy miteny hoe kalon'ny fahiny any mozika tsara nefa tsy mahare izy tsy fantatrinareo rehefa mba nanao salanisa tato amin'ny radio plus na télé plus hoe amin'ny hira zato mandeha firy ny hira gasy amin'izay hira gasy zay firy ny kalon'ny fahiny na bagasy tsy fantatro fa za aloha mahita hoe vitsivitsy any ka tsy mahagaga le ankizy zavatra tsy ao anatiny io fa ny ankizy taizany ao anatiny io misy ankizy taizany ao anatiny io totsy tao profo zao dia hitanareo fa makafy izy tiany le izy ary ino fiteniko an'izany malasa voninahitra ho azy tsy menatra ny tanin-drazany intsony izy miresaka ny hoe gadona bagasy tsy menatra ny tanindrazany nefa ny amin'izao fotoana izao ny tanora indrindraindrindra dia efa mirona tanteraka any amina gadona hafa raha tsy hitanisy tsika fa sy raha hoe RNB na rap na rege any anatin'ny tononkira nefany any misy ny afatra izay ampita amin'ny ankizy anabeazana azy izany hoe ny hira amin'izao fotoana izao ve raha misy olona manoratra hira dia tsy mahavita mampita an'ilay afatra tianareo ampita ny anatin'ilay hira ny kalon'ny fahiny intsony za aloha mahita hoe salamy hoe inona moa ty fitentika slam amiko reny a le slam neviny reny a dia nijijy ny teto tandra za moa teneniko ny zanako foana elahy mihevitra fa vaovao a zany slam sinama zany teto neviny reny ho any ty teto neviny reny fa zao fotsiny ny olona ny velany a mahay mamadika azy ho tsena ho jifainy zareo any dia nataony avadiny amty atao hoe mondialisation ty izy raha toekareny na commercialisation atray raha commercialisation izy raha rabaro zay fa za mahita fa am'zareo ankehitriny manao anareo manao le teneninao teoreo zany misy tena tsara mihitsy zavatra teneniny ary nisy nareo miezaka nianatra teny gasy mihitsy nianatra kabary fa le fomba fanehoany azy no manaraka ny toetrandro ankehitriny hitantsika izy afaka 10 taona izy amin'ireo mivoatazona izy any tsy voatazona ntsony engany ka tsisy andory fotsiny somary todikely atao amin'ny mimindray aho hoe manahoana ny fijerinao anaizanakao amin'ireo karazana gadokira amin'izao a zay efa miseho PDB zay efa nolazain'ny Kristina sy Rimbo satria hoe ny kalon'ny fahiny mifono anatra ny rapy ankehitriny mety tsy mifono anatra mety misy mifono anatra ho anao manahoana ny fijerinao an'izay ny aloha zany ny zanako efa lehibe efa lojafy ahako fa ny hitako eo amin'ny zafikeliko zao a arakarak'izay zavatra eniny matetika no horaisiny voarainy bebe kokoa zany rehefa mienony hiranay izy zay ny hiran-dadabe sy nenibe fa raha hoe indre-pandeha fotsiny izy meno an'iny dia elaela ndray izy a dia efa ny zavatra hafa eo anelanelan'izay zany no tiany fa fiverako azy nefany a mety filahana ihany ny ankizy mba tsy hanadininy ny tena satria izy tsy miteny hoe ratsy ny ianareo na hoe tsara ianareo fa ianao zany ny tokony misarika azy tsy kelikely ankafy dia ny fanaovana an'izay matetika ny fotoamana azy ijery an'ireny bagasy antsehatra reny zany ny tena hoe afahanao a mandresy lahatra azy ary tena resy lahatra ny azy ao ny zavikelyko 10 taona fa tena miaraka aminay izy tena totiandray aloha ny sety an-dadabe amidy ohatratra zany zany le izy zany hoe ankafiziny zany le izy a fa mety hoe mbola tsy hainy fotsy tena maneho an'le hoe fitiavany an'le izy ka matetika manko mimisy rimbosa ny ataontsika hoe ny gadona somary mirona kokoa ny amin'ny lalam-barotra no masahana no tiany tanora ale raha ho an'ny kalon'ny fahiny zany nefa mety tsy hitany tanora inona ny cible amin'izany ny tanora mety hoe te alaza mety hoe te hanambola be sarotra be mety hoe hidirana ny anaty kalon'ny fahiny zany tsy hitany akory inona ny cible satria silama mahazatra azy satria silama mahazatra azy zao le zay indrindra le anatra tamin'ny vola kely a dia hoe zay indray ny raha zay zany tamin'ny tanora dia hoe zay indray ny hira be anatra ateoriana nefa ny azy zay indray miteny hoe
zany ny hira misy afatra misy dikany dia zao raha tsy mitandrintsika satria ilay nytenen'ny andro teo dia vokatry le fandefasana n'lay avy any ivelany be dia be manonja be mihitsy dia tsy voatany dia raha tsy mitandrintsika ny any ivelany lasa tompony bagasy satria zao ny any ivelany tena makafeny antsika raha mijery zao anao izy ampanolotra an'le atao amin'ity le hiranay tony any ity faharoa amerikana io ramatoa io Beverly Mindem amerikana vavy io mpakafy bagasy mira bagasy vao napatsahivony idona teo hoe amin'ny Baltimore rehefa tonga ny eo amin'ny intercour ohatr' zany dia bagasy no ataony zalahy satria misy malagasy any manao amin'le fitendrena bagasy dia bagasy no ataony dia tian'le olona any indray mpandeha tany andafy tamin'ny taloha dia mitendreo mitendreny hiranira tianarivo nako ohatr' zany dia baka ve zany tendrenao zany izy sa Chopin indrindrindrindra moa manakaiky ny bagasy ka kadona italiana ohatr'zany ko manakaiky io dia ohatr'zany dia akehitriny rehefa ivoaka le rakira fahatelo ny anay moa misy an'le mpanolotra reny foana le mpanao sasy tendreny dia ny teny anglisy nga Schmidhofer autrichianne izy no anao ny teny anglisy mikaroko manangona ny bagasy ny anankiray indray le vazaha indray olona mipetraka amin'ny Montpellier izy no anao an'le préface zany vazaha koa reo dia zao ny atsika io atsika manokana ohatrany hoe arentsika arentsaina arenakabeny ka rehefa tsy mitandrintsika dia alain'ny olona dia lasany asa raha azonareo ny tiako teneny fa zay ny mety zavatra hitranga tsisy mahabagasy mibagasy tsy fa lasandrareo rehefa ainy dia izy indray mivarotra azy izy indray ny lasa tompony izy indray ny ana satria tsika votony ny avy any velany entin'ny fanatontoloana zay mila sehatra lehibe amin'izay zany zao tsika iverena ny fitiavana ny tena antsika malagasy nandritrany nanomboka tany amin'ny taona 7 nisy ny tarika rimbosa mandraka androany manahoana ary ny tetikasanareo amin'ity taona 4 ity mankalaza ny 15 taonanay zay dia eo amin'ny Kristina moa zany reo anankiroa efa mivoaka reo fa eo mpanomanana eo mpamitana ny manaraka indray zahay manana ny voalohany dia le Antananarivo tena natokana ho an'ny Antananarivo zay vany ny rakikila voalohany faharoa indray dia ty hoe hiaraksika fanantenana ity fa amin'ity 15 taonana ity zany dia misy rakikira misy clip tsy haiko ny filazanireny dia fa ny zavatra anankiray tena tadavinay koa zany dia ny fanoratana amoaka boky zay ho fanoratana ny reny hira ireny mba tena ho voatahiry zany fanoratana solfa fanoratana solfège dia zay zany no ataonay dia misy fampisehoana koa zany zay anaparitana iny izy ireny satria zay zany no tena angatahany olona mba hiparitaka ireny zavatra ataonay ireny dia anomana fampisehoana zay tsy maintsy holazainay aminareo ihany rovina le izy ny tena atao an-tsehatra dia zay zany ny fankalazana alohany amin'ity ary anisan'ny mampiavaka ny reto rakikira ireto ny fisianyreto boky reto ary raha mividy an'izay tsika ny tokantrano any zany raha manjifa an'izay dia misy karazana misy tononkira zany hoe voadika amin'ny teny vahiny na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy izany nanana an'izay hevitra izay satria ohatra mbola tsy nahita andro olona nanao an'izay raha mpanakanto ny zao zany io miakina amin'ny kinendry hoe iza ny olona kendrenao dia ny kinendry aminay akoatra amin'ny malagasy dia ny avy any velany tokony fantatra azy dia zay ny teny frantsay izy teny anglisy fa tsy nitononkira ihany koa ny ao anatiny ao fa misy koa atao ao anatiny ao filazana mombany hoe iza ny mpamorona an'le hira ina tokony fantatra amin'le hira izabo za ireo mpihira ao anatin'ireo misy an'izany koa ao anatiny io ny sehatra bagasy zany dia manana fotoana isam-bolana indroa isam-bolana isaky ny larobia voalohany amin'ny volana ao amin'ny CGM Manalakely amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 ny isaky ny asabotsy faharoa amin'ny volana dia ao amin'ny espace aro an-tsavola amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 tonga avao fa malalaka tsy misy vidim-pidirana io fa nisokafana ao antsika rehetrarehetra pakafy bagasy mazava tsara ankasitrahana ny tarika rimbosana naiky mivahiny teto amin'ny fandarana Coulisse TV indrindra ianao ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandarana na amin'ny radio 100.2 zany na anaty YouTube any na amin'ny Coulisse TV ao amin'ny fahita lavitra
teny farany ary Kristina. Dia misaotra anareo mitondra an'izay resadresaka sy hira izay nametsovetso anay a namerina anay tany amin'ny taloloha tany ny kalon'ny merina teto amin'ny Coulisse TV a misy teny farany ve tiany mimio ambara ho any any tokantrano andry misaotra indrindra koa zay a nareo reto a sy ny any tokantrano any dia tia mba misy teny fohy dia fohy hoe nianatra aposakanio tsarovy sy batadidio ny foteo endry no sokafy fireny no vo izay afafy misaotra tompoko manga daholo tompoko nampeona tompoko Tana masatra anzeni tolo matra la aye la aye la aye la aye elo mari la yanzuani sarova na lavatani la aye la aye la aye ni vilai andau titana masatra anzeni tolo matra la aye la aye la aye la aye hello mari la yanzuani sarova na lavatani la aye la aye la aye enirilaye always malaki ni puto insan semaisi tutelaye enirilaye anzeni tonamani vere iset siese pizzerelaye enirilaye veluma 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 velomo eni veloma veluma 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 velomo eni veloma fumesu malaki ni puteo itsan semaisi tutelaye enirilaye anzeni tonamani vere isen sisi pizzerelaye enirilaye veluma 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 velumo eni veluma 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 veluma